ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famelaba antsika ry afaka malala tratra ity alarobia faefatra ambin'ny folo ny volana oktobra ity dia manona fiadanantompo amintsika. Ny mofinainantsika anio dia ny koritianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo, koritianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Koritianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Vakoka toy izao minaran'i Jesosy. Miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombanda mahireza, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy fa voaloam-bokatry Akaya sady fa nanolo-tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina, dia mangataka aminareo ry rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaikio efa reko fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahy koa sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andininy fahavalo ambin'ny folo. Faly aho no ny fiavian'ny Stefanasy sy Fortunato ary Akaikio fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahy koa sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Tany Efesosy ny apôstôly Paoly no nanoratra ity taratasy ho an'ny Korinto ity, ho an'ny Korintianina ity. Tany Efesosy izy no nandray ny fahamanin'izy telo mirahalahy, Stefanasy, Fortunato ary Akaikio. Zay samy avy any Korinto zany mazava ho azy. Dia namangy azy, namangy an'i Paoly zany izy telo mirahalahy rehetra, nandeha dia lavitra tokoa avy any Korinto nakany Efesosy, lavitra. Ary dia hoy Paoly manao hoe tena namelombelona ny fanahiko ny famanginy izy telo mirahalahy reto. Ary namelombelona ny fanahy nareo koa izy. Inona ilay hoe namelombelona ny fanahiko? Satria izy telo mirahalahy reto zany, na i Stefanasy, na i Fortunato, na Akaikio, izy telo mirahalahy avy any Korinto, dia nitondra taratasy ny fiangonana tany Korinto ho an'i Paoly. Nitondra ny taratasy zany, nitondra hafatra avy amin'ny fiangonana tany Korinto ho an'i Paoly zay mbola niasa tao Efesosy izy telo mirahalahy. Dia io taratasy io zay mazava ho azy tsy voatahirintsika, fa taratasy zay ambaran'ny apôstôly Paoly fa namelombelona ny fanahy. Nefa koa taratasy zay nitondra ny olany ny fiangonana tao Korinto, ary rehefa aveo dia naveriny Paoly indray izy telo mirahalahy reo tany Korinto, i Stefanasy, Fortunato ary Akaikio, ary nitondra ny taratasy zay eto am-pelantanantsika io dia ny Korintianina voalohany. Ary zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe namelombelona ny fanahy nareo koa izy. Ilay hoe namelombelona ny fanahin'i Paoly zany dia nitondra ny afatry ny kristianina tany Korinto ho tonga ny aminy, ary nitondra ny taratasy ny Korintianina voalohany ho tonga tany Korinto avy amin'ny Paoly avy any Efesosy. Dia izay mahatonga an'i Paoly miteny hoe faly aho noho ny amin'ny fiavian'izy telo mirahalahy reo, fa namelombelona ny fanahiko ny famangina izy ireo, ary namelombelona ny fanahy nareo koa aza, satria nitondra hafatra sy fampahirezana afa-ty amiko izy ho anareo, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Ilay hoe mba ekeo dia akasitrao ny tahaka ireny. Eny zany apôstôly Paoly rehefa malala dia mampianatra antsika ny toe-panahy ny antsoina hoe kristianina na ray aman-dreny mahay mahakasitraka. Tsy amin'io ihany fa manomboka andininy faharoa ambin'ny folo, fahaenina ambin'ny folo, fahafito ambin'ny folo, dia nindroy ny telo Paoly manafatra ny hoe mba ekeo izy, zany hoe aoka mba ekenareo na mba akasitrahanareo ny olona tahaka izany. Izy telo mirahareo na i Stefanasy, na i Fortunato, na Akaikio dia ao anatiny ny ataontsika hoe olona tsarono ny fiangonana manokana. Fiangonana protestanta moa tsy dia tena manome toerana ataontsika hoe ny olo masina, fa ny fiangonana orthodoxa
de manokana fotoana ny 5 jona isaka ny 5 jona de matsiaro azo telo mirahalahy reo matsiaro manokana any Stefanasy na i Fortunato na Akaiko isaky ny 5 jona izy reo de makasitraka nataotsika hoe matsiaro moa zany marimarina kokoa azo telo mirahalahy reo ary izy telo mirahalahy de noheveriny sokajininy fiangonana orthodoxa ho isan'ireo 70 lahy Luka mantsy de ao amin'ny Luka misy an'le hoe nandrahan Jesosy ny 70 lahy de noheveriny izy reo fa noheveriny fiangonana orthodoxa zany fa izy telo mirahalahy reo de ao anatin'ny tokotanin'ireo 70 mirahalahy zay nirahin'ny tompo ireo ka fiangonana orthodoxa moa isaky ny 4 janoary isaky ny 4 janoary zany no manokana fotoam-bavaka manokana fisaorana n'Andriamanitra sy fahatsiarovana ireo 70 lahy nirahin'ny tompo amin'ny firazan-tsaramaso naraka ny leokio reo mandeha tsororo dia amin'ny 4 jolay ao anatin'ny 4 janoary io zany de tsaroana manokana ao anatin'io izy telo mirahalahy reo na i Akaia na Stefanasy na i Fortunato Fortunao amin'ny teny frantsay dia izy telo mirahalahy reo tsaroana ny fiangonana orthodoxa ny 4 janoary miaraka amin'ny olona 70 hafa ary ny 5 jona kosa de azo telo mirahalahy izy azo telo mirahalahy izy otsika manao hoe tena zava-dehibe ampianarana soratra masina tsika ry havana ny fahaizana mankasitraka ary raha toa ka jerena amin'ny lafin'ny ataontsika hoe psychologie na ataontsika hoe psychologie maha olona fotsiny ara de zava-dehibe amin'ny olona ny ataontsika hoe fahaizana mankasitraka ny zavatra zay atao nisy mpanabe amerikana anankiray tany amin'ny Philadelphie tany votovokabo zay taona telo taona de mpampianatra amin'ny karazantsika hoe seconde primaire izy ary ireo ankizy zay mibeaziny de saika ataontsika hoe tao anatin'ny fiarahamonina mivily lalana tao anatin'ny fiarahamonina mivily lalana tsy mifanalavitra tamin'izay nanorenana ny San Francisco de la tany Amerika tany Angleterre no hoe mivily lalana de nasiana fanabeazana sikolata moa de zay nahaterahany San Francisco tany am-polohany dia ho fiarovana reo ankizy tsy hivily lalana zay nydika nanongana San Francisco tany am-polohany tena fefy ho an'ireo ankizy mba tsy hatonga azy ho aim-pigadrahana efa raha ny fiainany de zay no antom-pisininy sy sikola tany am-polohany fa ity Amerikanina ity zay tsy mively eto ambany atao fitadiko ny anarany dia rehefa nampianatra ankizy izy de ny fomba mampianarana matetika dia famerimberenana an'ireo ankizy ireo mirahaba ny mpianatra izy zany de faly ary mahay makasira tonga soa ianao de mirahaba anao mahafinaritra be ianao androany rahabainy ianao mahafinaritra be ny fibango volonao androany na mahafinaritra fa tonga ara-potoana ianao zany hoe anankiray ny fomba fiasan'ity mampianatra ity ny ataontsika hoe nankasitraka sy namery fakasitrahana lay ny mpianatra fa tsy mitovy mihitsy ny vokatra no teo aloha fa zao tena niova lay ankizy lasa napisy fiovana teo amin'ny fiainan'ilay ankizy izay toetra fakasitrahana naseho an'ity ray aman-dreny mpampianatra ity izay zany hoe raha jerena de zao nizanizany avako malala de miara-manaiky amin'ny psychologie maha olombelona indrindra any ampiasana fa tena ilain'ny olona ny ataontsika hoe ny fakasitrahana azy ny fampahirezana azy farafakeliny raha toa ka jerena amin'ireo ataontsika hoe olona mpandinika ny psychologie ny toeram-piasana dia ny fampahirezanao ny olona zany ny fampahirezanao ny olona na ny fampahirezany ray aman-dreniny zany io zany fa tsy de atao hoe zaza maty pempo na zaza maty ataontsika isaky ny metsika de pempo na amin'ny lafa fanabeazana matsy de ndraindray mety zay no mitranga ndraindray zaza maty kitakita diso mandrakariva dia manimby reny fa ny fantokafana fahatany koa manimba tsy miresaka fantokafana fahatany tsika eto na fanindraindrana zany atsika fa mifanabeazana zay tokony ataontsika ny tokantranotsika any na mifanabeazana tokony ataontsika any amin'ny toeram-piasana misy atsika any na mifanabeazana tokony ataontsika amin'ny fiarahamonina misy atsika tokony fatatsika fa manamafy ny maha izy azy ny olona rehefa akasitrahanao ny fiezahany rehefa akasitrahanao ny fikelezanainany rehefa akasitrahanao kosa ny sotroavinany na ny maha izy azy de manamafy ny maha izy azy zay lay ataontsika hoe mahamafy ny identité zay maha izy azy raha toa ka zava-dehibe zay ny hoe fantatry Paoly tsara mihitsy zao ny tenin'ny Paoly eto manao hoe voaloham-bokatry Akaia identité zay Stefanasy izy manao hoe Stefanasy de voaloham-bokatry Akaia
azadonona fa Stefanasy dia Paoly nanao batisa azy ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany diny faina ambin'ny folo dia i Paoly no nanao batisa any Stefanasy ary io zany no kristianina voalohany tao amin'ny ataontsika hoe teneny amin'ny diny faina ambin'ny folo io hoe voaloham-bokatra Akaya dia province ohatrany hoe province Judée zao dia Akaya dia province faritany romanina ka i Korinto ny renivohitra zany hoe Akaya zany dia kristianina voalohany tao amin'ny province Akaya ary kristianina voalohany mazava ho azy tao Korinto ary voaloham-bokatry Akaya izy dikizany afaka malala de tena asehon'ny apôstôly mihitsy ato zany fa tena zava-dehibe lay fakasitrana manamafy lay identité le maha izy azy nasehon'ny Paoly fa ny ekeny mihitsy tsy mampaninona ny Paoly mihitsy ny teny manao hoe Korintianina nge izy nge tsy jiosy izy nge lay mifakasitrana afaka malala de mahamafy lay ataontsika hoe maha izy azy ny olona ndray mantsy ny olona voahilika noho zay mety ho maha izy azy ohatra rehefa sendra mivahiny ampitan-dranomasina retytsika ndraindray dia ndraindray voahilika noho ny volokototrytsika voahilika noho ny fiavitsika voahilika noho ny andetontsika hoe mety ho fomba maha isika atsika any amin'ny toerana maro samihafa ndraindray koa any ampiasana mety hoe voahilika noho ny asa tsy fantatro noho ny taona iseson'ny olona fa zokony loatra ve ivaivain'ny olona fa zandrony loatra ve sy ny sisa rehetra ny fakasitrahana ataon'ireo olona zay miara-manodidina atsika reo ataontsika hoe akaiky atsika dia mahatonga atsika manaiky izay ataontsika hoe maha izy azy zay mahamafy lay maha izy azy fa ny fanivaivana na ny fanitsakitsahana zay ataontsika hoe na ny fanesonesona na ny tsy fanekena na ny tsy fahaizana makasitraka zay maha izy azy le olo zay de mahatonga azy sy mbariavana ary zay nge no mahatonga ataontsika hoe areti-panandra ndray na areti-tsainy be de be nge ny ataontsika hoe ny dépression na ataontsika hoe areti-panana areti-tsaina de vokatry ny zavatra zay lalovan'ny olona tao amin'ny fiainany mety ho zazy izy mety ho fony fahazazy izy dia tsy mba nahazo fakasitrahana tamin'ny ray aman-dreny mihitsy na tamin'ny mpiarabelona tamin'ny mihitsy de lasa mirono anatin'ny zava-mahadomena zanakory lazy zay makany amin'ny zava-mahadomena na misotrotoka de zay daholo fa irazana manao hoe misy na de kely azy na mety betsaka koa sanatry mivily lalana na simba saina noho zay hoe tsy mba haitsika ray aman-dreny nampahery azy tao anatin'ny ady sarotra na ataontsika makasitraka zay mba mety dingana vitany nandray mety hoe inona koa io sao ve mba vitanao inona koa tianao tsy zany ny antsoiny hoe fanakaviana fa eto Paoly de tena manazava amitsika fa ilain'ny olona ny fampaherezana azy ary ny faharoa de zao ny eken'ny olona rehetra de zao na inona ny fampaherezana zay avako malala de mahatonga ny olona ho afaka miroso kokoa mafanafoa amin'ny asa izay nge nydikandreny hoe menao médaille de travail ny olona na manao tahaka zany hoe ny eto de Paul de manao hoe mangataka aminareo raha mba anaiky tsara ny olona tahaka reny sy izay rehetra miara-miasa sy mikelaina amiko anareo nahoana mba hatonga azy reo androso hatrany amin'ny asany mba hatonga azy reo afaka manao dikatava hatrany amin'ny asany zava-dehibe afaka malalany hoe fakasitrahanao ny mpiara-miasa aminao raha ianao no ataovy hoe talena orinasa na mitondra mpiasa manana orinasa ka tsy mahatsiaro akory ny olona mba misy efa teo hitanao ataovy hoe tsy famalina arahaba fotsiny de mandratra olona hoe miaraba izy de tsy valinao dia am'izay fotoan'izay dia isantsika hoe mandratra zany amin'ny toeram-piasana hoe ianao tsy ianao lehibe nefa tsy mamaly ny arahaba-ny mpiasa hoentinao na mpiasa eo ambany fitantananao tsy valinao ny arahaba-ny isany ntsika hoe tsy mahatonga fisoana tsy mahatonga ny hoe fahalinana amin'ilay asa tsy mahatonga fahatsaran'ny asa ny zavatra tahaka zany fantatry Paoly tsara mihitsy zany ravako malala fa ilain'ny olona zany ary taomina ny fiangonana
manao hoe ianareo am'izay olona mba mikely aina ao aminareo ao am'izay kristianina mba mikely aina ao aminareo de zao ary akasitrao izy ary ataovy akasitrao io zany teneny andiny fa valabiny fola ka mba ekeo ny tahaka renikeo otsika manao hoe Stefanas na Fortuna na hitatsika eto na Akaya moa zany akaikio dia samy mpanompon'Andriamanitra ary miteny ny apôstôly eto manao hoe nanao zay tsy vitanareo mihitsy ary reny olona reny inona moa tsy vitan'ny Koritianina ka nataon'izy telo mirahalahy reto de io niasa mitondra ny taratasy namakivaky niezaka nitondra ny taratasy ary nakany amin'ny Paoly ary namerina ny taratasy avy any Paoly nakaty Korito avany any Efesosy dika zany rehefa komalala tena zava-dehibe aminao raha mifanerasera amin'olona ianao te mba mahaiza mpitondra fifaliana amin'ny olona aza de faly finaritra ary enti-panangy ary avako malala ny hoe manakina olona lava tsy mba afaky nijery zavatra miabo amin'ny fiainan'ny olona tsy mba afaka mijery miabo amin'izay mety ho fandroson'ny olona ny zanakao efa mba miezaka mafy ny vadinao efa mba miezaka mafy miaritra ny tapo aminao efa mba miezaka mafy fa nandre ho ditsity reny fa maninona tsy miezaka mba mampahery azy handroso hatrany zay ngeny mahatonga ny olona afaka mandroso gaga isika rehefa maninona ary ny olona ny mandroso nahoana ny olona satria ny olona ngeno areny iveritsika mandrakariva fa ny atao hoe arena de tsy maintsy ny pétrole na tany na ny volamena na tany na ny fahavokara fa ny olona ny voalohany arena ary satria ny olona no arena de hainao ny mikoja azy sy mampahery azy mba hatonga azy afaka mandroso matory avako malala isany ataontsika hoe firenena piasa travailleur ohatsika teo ny Amerikanina ohatra nandritry ny taona maro na izy namakivaky ny nanitatra ny ataontsika hoe tany tsisy ninona nge États-Unis tamin'ny fotoanandro fa namakilay izy ireo tsy zany ihany fa iny Europa avaratra ny Europa avaratra nge mangatsika zany Russie zany nge mangatsika fa rehefa tena jerevanao lay ataontsika hoe lay psikolojia n'lay fiarahamonina de ny aina ny fiainan'ny filazantsara tahaka ny tompo mampahery ireo zay milofo fa tsy hoe kianina mandrakariva pepona mandrakariva ratsina mandrakariva kivina mandrakariva de azagaga ianao fa tsy fatantsony na ny tenany ary tsy haintsony na mametraka izay ataontsika hoe inona moa zany ny antom-pisy afaka malala zava-dehibe io tsika teo mampisy eviny olona eo anatrihan'ny asany ny fahaizanao mampahery azy dia aoka rehafako malala ianao any tokantrano any amin'ny fifaneraseranao amin'ny janakao de zao izy omeo fomba fitenin'ny tanora omeo courage mba handroso trano fa aza bebe mety hitanao ny fahalemeny tsy maninona zany ndavako malala ny olona ngetsy ny tanjona ngetsy sy ny hoe tsy menjery mety menjery ange ny ankizy mety menjery ange ny olona mety menjery izy fa ny zava-dehibe izy miarina ary maro no abolana ny sinoa manao hoe ny tanjona ny tsy ny olona menjera fa ny tanjona de zao ny olona menjera fa niarina tsy aza manofo manao hoe ny tanjoko amin'ny fanabeazana ny tanjoko amin'ny fiainana de iny tsara ny hoe tsy solafaka mihitsy ny zanakao tsy solafaka mihitsy ianao amin'ny fiainana tsy menjera mihitsy ianao tsy disolalana mihitsy ianao tsy nandalo tsy fahombiazana mihitsy ianao fa na izany izy rehefa malala tsy misy mahatratra ny zanvenitra mety mandalo tsy fahombiazana ekeo fa ny tsy fahombiazana de mety ho fahombiazana iny tsy fahombiazana iny tonga fahombiazana iny rehefa hoentinao amin'ny azo fijalian'i Kristy ary tonga ifampanirezana rehefa aveo ahoana no afatara ilain'ny olona rehefa koa malala no mahafantatra antsona hoe échec ndraindray de azotsika ny olona manao hoe ndraindray tsika ray aman-dreny ndraindray tsika fiarahamonina tsika fiangonana manao hoe mpitaizana efa ny tsy manaiky tsy fahombiazan'ny olona rehefa koa malala tsy voatery ho zany jereo tsara ny sohatra masina jereo tsara ny tompo fa ny tsy fahombiazana de mety ho manify ny olona ho amin'ny fahombiazana fa ny zava-dehibe de izy ity enao manaiky hitantana azy ampijoro azy ahafantarany ny tenany ao anatin'ny kako zao taony Paoly zao fa ny fahaterao de Paoly eto manazava ihany manao hoe mba ekeo re izy mba raiso tsara re izy mba akasitrao izy aza vingavingaina izy satria hoe
tsy Paoly fa Stefanasy, tsy Paoly fa Kaikio, tsy Paoly fa Fortunato, tsy zahay dia aza vingavingaina inona koa nareo avaizy iny sy ny sisa rehetra, fa mahatonga ny fahaiza mankasitraka koa de ty mahatonga ataontsika fifaliam-piainana ho an'ny olona, mahatonga fifaliam-piainana, fivelarana hoy ireo miteny frantsay hoe estime de soi, mahatonga fivelarana, mahatonga fifaliam-piainana, mahatonga fijoroana ho an'ny olona zay rehefa ampahirezinao izy de manjary tehezaka anao misimisy kokoa hatrany izy, fa rehefa ataonao hoe inona koa io de arinina io cahier io aza, fosiny hoe raha tsoratra anao inona koa io de arinina io cahier io aza, fa rehefa fosiny mety tsara kosa misoratra zany dia miezaka izy atrany rehefa koa malala tena tokony fomba fiasa eo anivony ataontsika hoe firenena, indrindra ho antsika malagasy, indrindra ho antsika kristianina de tokony ho fiasantsika miezaka mba hatonga ny tsiraray anana fifaliana sy hijoro ho faly amin'ny tenany. Rehefa ny olona rehefa koa malala no matim-panakinana lava vo mipepo lava de mora resy izy, rehefa izy no mba maneho hevitra ka pepona lava, rehefa izy no mba mijoro ka pepona lava, rehefa izy no ataontsika hoe ndradray amin'ny fiainana na vahoaka azy io de mora resy izy, de gaga ianao rehefa avy eo ny zanakao ataovy ohatra hoe mananjanaka ianao de nandritry ny amin'ny fotoana ivelarany iny ny fiatandranomantolo de tsy nanao afa-tsy ny fanapemponao satria mety sanatria manana ray mamy lava izy, mandaka varavara na mandaka seza, miteniteny foana, manapepo, angatahana zany ko aiza ny fre akorodata na aiza ny kay akorodata, inona tsy misy sy ny sisa rehetra, fa efa mivoly misy fividanana toka, misy mety zangy misy fianakaviana, misy ankizy lehibe eo anatin'izany zavatra zany, ary raha mety tafita azy izy, mety atao hoe miezaka izy tafita ny fianarana fa malemy maha izy azy, de gaga ianao fa mora resy izy. Misy ankizy rehefa koa malala io ara psychologie tsotra fotsiny tsy mila olona nahay be zany, fa gaga ianao ohatra hoe ankizy tanora olon-dehibe 5-telopolo taona ohatra, 5-telopolo taona cadre amin'ny toeram-piasana fa ataovy hoe chef de service izy ohatra, dia tonga avany ny directeur amin'ny toerana azy ndre mandeha fa tonga avy hatrany dia malemy be mivatany ray manontolo, toerana azy ndre mandeha tena fanamana ianao nitara fa izy anao toerana ny vidy ho asy io, tonga de malemy be mivatany manontolo ary tsy mahavita amin'ny teny intsony izy. Inona ny antony zany? Ny antony zany de zao satria nisy zavatra zany ataontsika hoe teo amin'ny fanabeazana, mety olona tsy miakasitrahana mihitsy izy tao amin'ny fiainana, olona voatrerina lava izy hany ka raha voatreroninao izy de miverina lay treriny dadany tamin'izy 3 taona, lay trerina nahazo azy nadritrany tamin'izy 12 taona, iny no miverina ka le sarin'ny dadany no hitany eo anoloana eo fa tsy lay directeur no hitany fa lay fahazazany voatrerina no hitany eo. Ary misy izy moa de asanatry resaka de tena tonga de mipatrapatraka tsemboana mihitsy eo am-pijoroana eo. Manjary mora resy ny olona re amin'ny ankizy re afaka malala, manjary mora resy ny fiarahamonina rehefa tsy ampy, rehefa bety lava, tsy ilaina akory fa sotra masina amin'ny teny amin'ny tsy pitsorakazo, fa ny hoe bedy lava, tenenin-dava de tsy mampandroso re afaka malala, fa mila ekentsika fa olona mety marary, olona mety kivy, olona mety tsy mahay, olona mety mitomany, io olona miarabelona amintsika sy miara-miasa amintsika io anjarantsika ny manohana azy. Avy eo tao Paoly io afaka marary, tandreminareo tsara ry Korintiana, tandreminareo tsara, aoka ianareo hanaiky tsara azy ireny, sao amingavinga azy ianareo, ary io efa nafarany Paoly, tsy ny Korintiana ihany nafarany io fa nay Timoty azy. Otsika manao hoe mampivelatra ny olona, raha ohatra zany ka tsy ampy fivelarana ny ankizy, malemy be, mora resy, ndraintsika miteny ary maninona ary le zanako tsy fantatro tsony, tohatra lasa ny vadiny foana no mitondra azy, sao de nisy fanabeazana tsy nety kosa, sao de nisy fanabeazana tsy nety kosa tamin'ny folondrana hatrany apotony mihitsy. Fa iva raha ohatry manao hoe
ny fakasitrahany zay tiany Paoly ara-pianariny atsika eto de mahatonga atsika afaka mahatonga koa rispo, mahatonga motivation, mahatonga rispo faresendahatra sy fifaliana ary mampifandray ny rehefa hainao ny makasitraka ny hoe la ataontsika hoe fakasitrahana eo reconnaissance ao amin'ny teny frantsay ko dia tsy voatery hoe miabo, tsy voatery hoe miabo foana fa misy koa miiba fa aleo aza miibatry zay hoe odinao tsy fantatra mihitsy le olona, aleo aza mahita olona mibedy zay mahita olona mody tsy mahalala mihitsy zany le afaka malala zava-dehibe mihitsy mampisy fifandraisana ary mampisy rispo androsy ezaka ny fiezahana anao zany aritsikakytsika raha ohatra ka ny fiangonana orthodoxa de manana tantara lava momba azy telo am'raha reto, manana lova momba azy telo am'raha reto hoe olona azo lay tahaka satria nanana ray aman-dreny nay nampahiry azy izy Paoly, nanana ray aman-dreny zay nahaina ny metoerana jeny hoe fakasitrahana fa tsy nanapempo lava. Paoly tsy mitsitsy mihitsy Paoly tsy olona malefaka fitenenana mihitsy, tsy miafiafy mihitsy Paoly, fatatsika Paoly raha tsy Paoly tsy miteny manao hoe atolotro any satany anina, vita Paoly miteny zany de afaka malala zay tsy mandray an'izao afatra sy fampiasana zao de tahaky ny ambo vitan'ny apôstôly miteny zany de afaka fa eto kosa de fantatry Paoly tsara hoe ny olona tahaka zao mila fampahirizana, ny olona tahaka zao mila ampifaliana mba hahatonga azy handroso otrany amin'ny asa. Ary fa afaka malala de ny fakasitrahana zay tenenin'ny apôstôly Paoly de mahatonga fahasalaman'ny saina sy ny fanahy. Minareo hoe santé mentale, mahatonga fahasalaman'ny saina sy ny fanahy. Hafa ihany ke zany miasa ao anatina rivotry ny fihavanana, ny fifankatiavana, eken'ny olona ny fahalemenao, eken'ny olona zay mahaenao anao, eken'ny olona zay izay mba ezaka vitanao, ianao koa manaiky zay amin'ny hafa. De am'izay fotoan'izay mitoetra tsara lay fahasalaman'ny saina sy fahasalaman'ny io le ambaran'ny tompo fiadanana. Zavatra any de ataontsika hoe mety ho fantatry ny mpanao psychologue rehetra. Fa tsy fantatry ny psychologue rehetra de izao Jesosy Kristy tompo ny manosika atsika hanao zany. Tsy hoe ilainy zany ka de tokony atao, fa didy zany ka tokony atao. Jesosy mihitsy mampianatra atsika anana zany toe-panahy zany hoe aoka hifampitondranareo io mavesatra io, aoka ny matanjaka hitondra ny fahalemen'ny malemy, aoka ianareo anaiky ny mpitondra anareo, aoka ianareo ankatondra ray aman-dreninareo, aoka ianareo tsy hampahasosotra ny zanakareo sy ny sisa rehetra. Zany hoe tena zava-dehibe mihitsy zany ny ataontsika hoe ny fifantoram-pifankatiavana ka manjary fifanajana, ka manjary toe-po mahay mankasitraka sy mifankasitraka eo anivon'ny fiainam-pianakaviana. Misy afaka malala ndraindray olona tena tsy mba mahay mialatsiny mihitsy misy karazan'olona tena tsy mba mety mialatsiny mihitsy, tsy mba mety manaiky diso zany izy. Misy karazan'olona ohatry zany mafy aminy zany hoe anao hoe azafady fa diso mafy aminy zany anao hoe mialatsiny fa tsy nety nataoko iny, mafy aminy satria nahoana, satria ny tokantrano mety zatra ny indraindraina loatra izy, mety zatra ny indraindraina loatra izy na zatra voapepy loatra. Misy kely afaka malala olona zay ataontsika hoe famadika am'izay ndray raisiny ho avy amin'ny daholo ny fahadisoana rehetra ary mora manana ataontsika hoe fanamelohan-tena ho an'ny tenany izy, sentiment de culpabilité, ary tena ray hitanao zany rehefa ny ampiasana ny ampiangonana raha de misy olona mihidy tsy manana fifiretana anaty, manana zay fifiretana anaty zay, tsy hoe safidiny zany fa nohon'ilay toe-pianakaviana na hoe toe-piarahamonina zay ataontsika hoe nahatonga azy an'izay. Afaka malala eto ny afatry ny apôstôly Paoly teo izy faly anony amin'ny fiaviany Stefana sy Fortunato ary akaikio fa ireo na efa tsy vitanareo fa namelombelona ny fanahiko sy nareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Afaka malala aokenao tahaka ny Paoly, zay olona mba mahaiza mankasitraka namanao, manana fahazotona mamangy tahaka ny Fortunato ry akaikio Stefanas, tsy mba tianao veny mpitondra fifaliana ho an'ny namanao zay rehefa miona amin'ny namanao de ny mandratra azy ny mahafinaritra anao,
da misy olona tahaka zany afaka malala tsy mba sakaizany Paoly reny tsy mba tahaka ny fortonatora ry akaikora Stefanas zany hoe ny mamaika ny fahafinaretana dia zao ny mahita ny namana maratra tonga dia avany dia mandratra afaka malala zany fomba fijery tandrefana na ity ataontsika ity arakely ray manao hoe rehefa ohatra ka ray tokantrano rehefa mamaha olona dia zao rehefa fomba famahana olona zay tsy zay loatra hoe samy miteny zay rehetra mba manana lahelo samidina zao eo dia alao atao velariny eto dony dia zany rehefa malala tsy voatery ho mety fomba fijery tandrefana zany fa tsotra zany ny sotra masina voamaika reny malagasy tsotra zany dia andao ara samy avoaka dolony ao ampo rehetra ao anatin'ilay ao tokantrano na inona dia misy anankiray tsy mahazaka eo zany lasa tribunal ao raha fa dia avoakako eto mombanao rehetra dia zao ny tsy zakako nataonao tamiko zao ny tsy zakako nataonao tamiko zao dia ny anankiray manao hainary teoriana zay zany izy milaza aminao faoriana zay sitrany raha tsy eo Jesosy tsy sitrany zany io raha tsy io Jesosy na avoakanao na ray andro tontolo ianareo hamoaka an'io zao ny tsy zakako raha tsy eo Jesosy tsy sitrany io fa sitrana kosa io ara eo Jesosy tsy voatery avy hanao ampamoaka zay za matsy toetsainy zao tontolo zao afaka malala hoe dia andao avoaka dolo tirehetra ty dia eto tsikirezaka dia tenenina zay ny teneninao tary tsy voatery ilazany ny kristianina ry afaka malala inona ny antony ilana ny filazantsarany Jesosy inona ny antony ilana ny azo fijalian'ny Kristy ny zava-dehibe tsy ny hoe ho avoakako eto aminao eto zay tsy nety nataonao tamiko mba ho sitrana na avoaeto masoko eto ny zavatra tsy natao avoaeto maso eto zay rehetra ny teneninao mba ho sitrany ianao fa atao inona ny azo fijalian'ny Kristy eto ny azo fijalian'ny Kristy eto zay ny antony nahafatesany Kristy tao amin'ny azo fijaliana ny zava-dehibe dia izao ry afaka malala ny fifampahirezana ny zava-dehibe dia ny fifampahirezana fa tsy ny hoe tsy any amin'ny olona ianao no manao décharge hoe tsy maintsy manao décharge aminao androany nono nataonao tamiko mety ilainy zany ry afaka malala fa tsy voatery ho lala tsy zay lalan'izay ihany fa azonao ataony hoe manao décharge eo amin'ny tompo hoe tompo eto aminao amanao fa tsy zakako ny nataony androany tsy zakako ny nataony fa mangataka famelan-keloka ho azy dia mifona ho azy dia za koa mamelany eloko dia rehefa tonga ianao rehefa vitanao tao amin'ny tompo zay décharge zay ianao afaka miresaka amin'ny malalaka tsara rehefa avy eo hoe zao ny zavatra mitranga zany rehefa koa malala ny famasitrana ny fifandraisana dia raha tsy eo Jesosy fa olombelona samy olombelona ny aho dia lasa manjary toy ny ao arinany zay mety tsy fifampahirezana ny vokany rehefa avy eo fa fifandratrana ary mety ho fanamarina tena mety ho tribunal ary mety ho fisarahana ary rehefa avy eo ary rehefa tonga ny an-trano izy na dia teo azy resadresaka izay dia vao maika izy tsy matory resahany amin'ny vadiny dia resahany amin'ny zanany iny dia vao maika izy menaka azy tsy matory afaka malala inona ny dika zany ten'Andriamanitra ambarany apôstôly Paoly manao hoe faly ano ny amin'ny fihaviany Stefanas ny amin'ny fihaviany Fortunato ny amin'ny fihaviany akaiky io dia izao zava-dehibe ny fifampahirezany mpino aiza ny olona liavana mitady fampahirezana ao amin'ny fiangonana ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra mety tsy ahitan'izany izy any am-piasana mety tsy ahitan'izany izy any amin'izao tontolo zao any amin'ny fokotany mety tsy ahitan'izany izy tsy maninona any amin'ny toerana izay misy azy fa izao kosa tokony ahitan'izany izy ao amin'ny mpianakavin'ny finoana mety ezanao raha vako malala ho mpitondra fifalaliana satria izay ny nataon'i Jesosy zay nydika ny azo fijalian'i Jesosy ho aminao any fiadanany tompo fiavaksika tompo misaoranao zahay fa ny filazantsara anao dia tonga fiarahamonina ary ny fiarahamonina mampivelatra ao aminao Andriamanitra so zay ny amin'ny afatra izay nampitondrainao amin'ny Paoly nanafatra na izy hiambina tsara hitoetra tsara amin'ny finoana ahery ary hanao ny zavatra rehetra izay ataonay amin'ny fitiavana ao anatin'izany ny fifampahirezana samy-pino ny fifamporosiana samy-pino ny fifanohanana samy-pino hialanay amin'ny fifampitsarana ny fifanakianana ny fifanameloana zay mahatonga areti-panahy areti-piarahamonina mahatonga fisaraham-bazana tompo mampianaranay vangio ny tokantrano tsirairay avy izay mpianakaviany ampahirezo ny ray aman-dreny sy ny zanaka ay ifampahiry ay ifampitaiza ay ifanitsy ay ifananatra tompo ianao efa nampianatra anay fa ny fanetretena ny fitiavana ny faharetana no fitaovana hoety miaina ahatratrarana ny fahalavariam-piainana kristiana dia ho amin'ilay tsirairay avy any ny fanahinao masina Jesosy ahafahanay mandroso ara-panahy ahafahanay mandroso
amin'ny fitiavana sy ny asa tsara rehetra. Aminarany Sokraty Mpamonjy